Sehatra ny fizahan-tany kosa raha oharina tamin'ny taondasa dia nahitana fiainan'ny isan'ny mpizahan-tany tonga nitsidika ny Madagasikara hita taratra izany nanomboka ny volana febroary lasa teo mitohy amin'ity volana jolay ity. Raha ny antotanisa navoaka ministera ny fizahan-tany ny fanantsahana tamin'ny zava-nisy tamin'ny taona 2014 ny isan'ny mpizahan-tany ny volana janoary dia nahitana fidinana tsikelikely izany nanomboka ny volana febroary. Raha nahatratra 7,704 mantsy ny isan'ny mpizahan-tany tonga teto Madagasikara ny febroary 2014 dia nidina 7,704 izany ny volana febroary lasa teo. Ny hena 7,704 izany ny volana martsa 2014. Ho an'ny volana aprily dia ny hena 7,23 izany tamin'ity taona ity raha toa ka ny isa 8,4 mpizahan-tany tonga teto Madagasikara ny volana aprily 2014. Amin'izao volana jolay izao, fotoana izay felan-tsasatra any Eropa, toerana iaingan'ny maro anisan'ny mpizahan-tany mankaty Madagasikara. Raha ny zava-misy dia nisy fihenana raha oharina tamin'ny taondasa ny famandry-toerana ho an'ny aty Madagasikara, araka nambaran'ny mpikarakara-dia ara-mpizahan-tany. Araka ny fanazavana, ahiahy amin'ny lafiny sy fandriam-pahalemana no tena mampihemitra mpizahan-tany ho tonga eto amintsika. Misy mianule fa ny olona efa zatra mankaty Madagasikara dia tsy mianule. Fa ilay olona vaovao zany no mianule satria zany ny olona any an-dafy rehefa manao hoe ho avy aty Madagasikara dia mijery izy amin'ny resaka hoe sécurité. Ary raha olona koa hoe hiainga any amin'ny tany ka hoe tanàna misy hoe ny fifidianana dia tsy maintsy misy ihany ilay fatahoran'ny olona. Ankoatra io dia anisan'ny manahirana ary manelingelina ny mpizahan-tany ihany koa ny tsy fisian'ny fampahafantarana momba ny aba vaovao na ny RSA eny amin'ny seranam-piaramanidina. Tena manelingelina amin'ny pandemia tsy ilay aba vaovao eny amin'ny serana satria raha ny tena marina izany ny fampahafantarana izany tsy ampy dia matetika ny olona tonga eny vao mahafantatra. Ho anay aloha izany dia efa milaza amin'ny client teny aloha izay hoe misy an'izay aba izay. Ho an'ny vahiny izay andeha hiverina izany tonga eny izy vao mahita an'ilay izy. Marihana fa anisan'ny nangatahany ministera ny fizahan-tany sy ny sehatra tsy miankina ny tokony hanapahana aloha ny fampiarana ny aba na ny redevance sur la sûreté aéroportuaire eny amin'ny seranam-piaramanidina.